pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray maneho ny fahavononany hanampy ny Madagasikara eo amin'ny sehatrin'ny fambolena ny fihompiana ary ny jono ny vondrona eropeana miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka toy ny FAO izay nitondra fanohanana ara-bola eo amin'ny fampandrosoana ireo sehatra ireo nisy ny fifanaraha-piara-miasa izay vita sony natao matomatotra kokoa zany izay fiara-miasa. Vita sony androany tolakandro teny amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fihompiana ary ny jono ny fifanaraha-piara-miasa miaraka amin'ny vondrona eropeana sy ny sampandraraha amin'ny firenena mikambana misahana ny fambolena sy ny sakafo na ny FAO fiara-miasa izay entina edina amin'ny krizy ara-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny tetikasa proktine manohana ara-bola amin'ny tetina $3 hoy ny ministra ny vondrona eropeana amin'ity tetikasa ity ary anohana ara-teknika ny FAO. Ity tetikasa ity raha teo dia entina nohanana ny Madagasikara amin'ny fahatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra na ny ODD indrindra eo amin'ny fanjariana ara-tsakafo. Maro noho izany ny paikady entina natanterahany ity tetikasa ity manazava ny ministra Lucien Ranarvelo. Fampiasana ny teknika ahafahana mampiena ny fiatraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro. Misy teknika zany izay fanaraka amin'izany izay fanavaozana ny teknika hoentina miatrika an'izany izay le hoe agriculture intelligente moa ny lazana azy amin'ny terme teknika na le hoe fambolena fanaraka amin'ilay fiovaovan'ny toetrandro ary afaka miatrika an'izay fiovaovan'ny toetrandro zay. Zay zany zao lafiny anankiray. Eo ihany koa fanatsarana ny lafiny ara-tsakafo na le hoe agriculture sensible à la nutrition zany hoe mila zavatra ambolena zany dia mila tsy hoe sakafo fotsiny fe-sakafo fa manatsara ihany koa zany ny lafiny otrikaina izay hoentin'ireny sakafo ireny zany hoe fanatsarana n'ilay sakafo amin'ny ankapobeny zany sy ny fanatsarana ny lafiny fanatsarana n'izay sakafo ataon'ny ho an'ny olona ny faritra atsimozay. Izay mihitsy le tena hoe teknika mifanaraka amin'ny toetrandro e. Izany hoe misy voly isan-karazany any ihany ohatra hoe ny voly apemba zao mety kokoa mataty kokoa ny ahitany. Ny voly katsaka misy karazana katsaka izay afaka miatrika an'izany tsy dia hohanin'ireny bibikely mpanimba katsaka malaza amin'izao fotoana zao. Eo ihany koa ohatra ny voly mangahazo misy ihany koa fihompiana anatin'izany misy fihompiana izay mampalaza ny faritra atsimo iny ren'ilay ataontsika hoe petit ruminant na ny fihompiana ren'ilay ondry amanosy ireny izay ahafahana manampy zany andreo ilay namantsika ny atsimo ireo hiatrika an'izay fiovaovan'ny toetrandro izay na marina fa ny faritra atsimon'ny Madagasikara no anisany ianjadiny tsy fanjari-tsakafo raha oharina amin'ny faritra hafa ny tsy fampindrano sy ireo fototra ravitra azy entina mamokatra no anisany antony lehibe.